Hoeny Antsimondrano eny koa sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity isataona dia manatantera hetsika ara-panatanjahantena ao anatin'ny distrika misy azy ny Vondrona Bertin izay tariny lolon'i Madagasikara Bertin Randremiaingo ho an'ity taona 2024 ity dia nosokafana ny alady lasa teo izany hetsika izany. Toy ny fanao isan-taona dia nosokafana ara-pomba ofisialy ny alady tolakandro lasa teo teny mikanjan'ny fokontany Tongarivo ao anatin'ny distrika Antsimondrano ny fifaninanana ara-panatanjahantena taranja baolina kitra nomena ny anarana hoe Tournoi Bertin 2016 ka ekipa 470 avy eo amin'ny distrika Manontolo no mandray anjara. Ny vétéran no nanokatra ny tournoi ka nandresen'ny ekipan'ny Buffalo ny ekipan'ny VM tamin'ny isa ronoray. Teo amin'ny senior kosa dia resin'ny KDC tamin'ny isa ronoray ihany koa ny ekipa navaratra. Araka ny anarany moa dia ny vondrona mpanao asa soa groupe Bertin izay tarihan'ny loholona Bertin Randremiaingo no mpanatotosa sy mpanohana ity hetsika ity. Araka ny fanazavana entin'ny solitenan'ny groupe Bertin. Teo anatin'ny fandarana asan'ny Bertin izay mampiroborobo ny fanatanjahantena sy ny tanora asa anankiray izay efa nampanantenana sy tohizana zany ato anatin'ny commune Antananarivo Antsimondrano ity. Dia ao anatin'izay moa zahay dia manohana hatrany izay mety ho filana ity fotony izay ny tanora indrindra. Natao hanohanana ny tanora tsy hirona amin'ny lalan-dratsy toy ny fidonana paona sy ny fidorohana zava-madomelina ny hetsika ara-panatanjahantena toy izao. Raha malala moa zany zao mbola betsaka ny tsy anasa sy hoe ilana le olona tsy dia misy atao zany dia midonana tsisy dikany na hoe mirona amin'ny zavatra hafa zany amin'ny faran'ny herinandro ohatran'izao dia izana zany angazena ohatran'izao zany ny tanora sy ny namany. Ny objectif anay zany mba hoe amoaka mpilalao mba hoe tonga any amin'ny tanjona ambony amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy fa tsy hijanona hoe anivon'ny commune sy ny fokontany ohatran'izao. Ankoatra ny amboara sy ny fanamiana dia manolotra ondry mifaha ihany koa ny groupe Bertin ho an'ity Tournoi Bertin 2016 ity.